de faly miarahaba ny salta 15 izay nahazo taona vaovao taona vaovao 2024 ny tompony omba ny mpianatra tsirairay sy ny mpampianatra avy tany indray ny semestre faharoa amin'ny ity taona vaovao 2024 ity anome tanjaka fahasalamana afana manatanteraka izany fianarana izany. Araka ny fitadidiko dia tokony amin'ny lesona fahiny ambin'ny folo tsika zany androany. Taoko ngezangeza tia am'izay tsy mijalinareo mijery azy. Ny lesona fahiny ambin'ny folo dia mikasika indrindra ny participe amin'ny teny hebreo. Zavatra telo ngezabe avy hatrany no tsy maintsy tonga ao an-tsaintsika raha vao miresaka participe isika zany. Nasolovan'ny sabadidaka izany 15 zary. Ok. Atao ambany izy angamba raha tsy diso eto ny participe sy ny préposition avec suffixe no jerevantsika androany. Efa hitantsika tamin'ireo lesona tany aloha zavatra anankiroa no hitantsika hatramin'izay. Ny zavatra anankiray, ny action na asa anankiray izay efa tena nisy, tena tanteraka, izay nadikantsika amin'ny passé zany, na ny action na asa anankiray na zava-miseho izay hiseho na mety hiseho amin'ny ho avy. Io zany le nataontsika hoe iktol de le zavatra efa miseho na efa tanteraka antsoina hoe katal. Ka ino indray zany no fomba anambarana ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Izay zany no ampiasana ny participe. Zavatra miseho amin'izao fotoana izao iterenantsika izao. Izany no ampiasana ny participe. Amin'ny fiteny rehetra dia saika misy azy daholo amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia hitantsika an'izany daholo. Ka ny participe présent dia azo lazaina fa non verbal izy. Non verbal. Ino no dikan'izany? Voalohany non izy satria mitondra ny formana non izy zany. Hitantsika ato amin'ny karazana famitiana kely voalohany zany izay teboka roa zay. Noho izany manon azy dia mitondra an'ireo famantarana suffixe sy préfixe amin'ny manon azy izy zany, ary azo asiana article amin'ny manon azy. Na dia participe na dia verbe zay izy dia azo asiana article zany izy. Zany hoe tena mifonctionne, zany hoe mandray asana non mihitsy zany izy amin'izay fotoana izay. Ny faharoa koa dia amin'ny maha verbe azy. Izy koa dia mahana fonctionne verbe ary mitondra manao ny asa maha verbe azy zay zany amin'izay lafiny zay zany. Ahoana ny fomba azahoana ny participe? Ohatra zao raha raisitsika ohatra ny misy ity ny racine chamar. Chamar. Efa fantatsika rehetra ny dikany chamar dia miandrina, garder, to keep amin'ny teny anglisy. Ny fomba azahoana ny participe dia tsotra kely izy. Ny fomba azahoana azy dia asiana fotsiny, raisinao zany le ino izy ity le racine teo chamar. Dia ny fomba azahoana ny participe dia tsotra kely, asiana rolème vava izy zany na rolème tsotra défective dia asiana ségole. Andaso fafako ataoko menamena am'izay hitanao tsara le izy. Mena, voilà. Rolème sy tsere. Ireo zany no mahatonga azy ho participe. Ohatra zao raha ohatra
maka verbe hafatsika zany zao ohatra ataontsika hoe inona ohatra katal ahoana ny azahoanan'io ho lasa participe tsotra kely averiny fotsiny lay racine teo dia aveo asivo an'ilay zavatra noteneniko teo problème tsere cotel zany ny dikan'izay amin'izay fotoan'izay zany de inona le izy zany hoe ny tena hevitra fototra dia olona eo am-pamonoana kanefa manana fonctionnant izy zany de lasa mpamono olona zany ny dikany ny chômeur dia azo ilazana olona eo am-piandrasana eo am-piambenana kanefa koa azo atao non ihany koa izy zany de lasa mpiandry ny mpaminany ao amin'ny testament taloha de nantsoina hoe chômeur satria izy de miandry ny Israely olon'Andriamanitra dia sady azo lazaina hoe chômeur mpiandry izy zany no azo lazaina ihany koa olona eo am-piandrasana tsy ilay mpiandry ondro ty fa zavatra hafa ny mpiandrondra de raha jerevantsika kely zay satria voambolana manamaha izy azo amin'ny testament taloha ny raha no miandry amin'izay biloko raha no mpiandry amin'izay sens izay resha aina dia he raha dia rehefa atao amin'ny participe izy de lasa enina ya tena zay mihitsy zay notenenao zay mihitsy le izy tena zay mihitsy dia ataoko menamena foana le izy am'izay ho hitanao tsara ro izay nataony Davida hoe Adonai ro i aveo izy no mpiandry ahy mbola ho hitantsika moa zany fa satria lasa non mihitsy le izy dia afaka mandray an'ireo inona zany possessif aty amin'ny farany ro i zany am'izay fotoan'izay de nidikany hoe mpiandry ahy